Tao anatin'ny hafarina tanteraka no nandraisany vahoaka ny Manoro ny fetim-pirenena ny 9 Jona lasa teo. Tao amin'ny kianja munisipaly no nanaovana sy nampetranona ny lalonana ofisialy izay notariny lehiben'ny distrika sy lehiben'ny zandarmerie pirenena. Navitrika koa izany ny fandraisana anjara natao an'ireo sekoly miankina sy ny tsy miankina fanjakana anisy ampandraraha maro isan-tsokajiny ny fikambanana ny seto politika misy ao an-toerany tamin'ny alalan'ny matso lehibe tamin'ity kianja munisipaly ity notariny teo anivon'ny zandarmerie pirenena. Ankoatr'ity matso lehibe ty ihany koa dia nitolorany marabona pirenena ireo navita be tao Manoro isaky ny sampanasa misy azy. Olona telo napetraka amin'ny Chevalier de l'Ordre National Malagasy, raha 12 kosa no napetraka amin'ny toerana Chevalier de l'Ordre de Mérite. Fa niavaka kosa ny andro 15 Jona lasa teo fa dia nifampitona teo anoloan'ny trano tokon'olona ny poniny tao Manoro indray ny falevanja tamin'ny alalan'ny hetsika maimam-pona nataony tarika dadikotra. Samy nahazo anjara fanomezana arendrina avokoa ireto ankizy tao anatin'ny fokotany 7 mandafitra ny kominy ambonivohitra Manoro izay fampanentanana nataon'ny mpikambana amin'ny anivon'ny filan-kevitra ambony teto Izamita Nahary Mamy Lucien Irma tamin'ireo zaza sy ray aman-dreny tamin'ireo fokotany ireo. Amin'izao volany ankizy izao no antony nanosika ity mpikambana ao anatin'ny parlementaire ity hanao izao fanomezana izao. Zetona sy olo maventy karan'izao fa ampizamadinika karanareo koa. Dia zegny zany mahatonga ny Madame Irma tonga ny volany ankizy tonga ny fetim-pirenena dia faly zany ny fagnatotava amin'ny tsena aza madinika Manoro akefa dia manolotra isaka fokotany arendrina. Ireo zaza zanaky ny fianakaviana sahirana no tena nentefany fanomezana teto.